Mangatapana-zavana avy amin'ny député Bina ny ben'ny tanàna Andramasina. Dinika krizy ny fihibohana tsy tafavoaka ny fitondrana win team. Fanamboarana vatapaty folo isan'andro eo ny commande amanetsiny ny vidiny. Magnano mbola tsara atsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity matonaly ity alatsinainy fahafito amby roapolo ny volana Jolay taona 2024 tonga soa ato amin'ny vaovao manasanao ampanajagna anaraka izany hatramin'ny farany araka nefa mazatra atsika dia andeha aloha taterina aminao ny tatitry ny zava-misy mandidina ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara nory fitiavana no mitatitra an'izay eo amin'ny rindrantsary ny tokira marolahy. Olona ena indray no namoy eny vokatry ny coronavirus androany teto Madagasikara. Ny telo avy eto Analamanga Antananarivo, ny telo hafa kosa avy any Boeny Mahajanga. Tafakatra araiky amby 90 no laviny ity valanaretina ity teto amintsika. Nisy kosa ny tranga vaovao any androany izay mahatratra 490 ka ny 520 avy eto Analamanga, 220 avy any Alaotra Mangoro, 20 avy any Bongolava, 10 avy any Boeny, 3 avy any Diana, 3 avy any Anosy, 5 avy any Sava, 3 avy any Tasy, 3 avy any Analanjorofo, 3 avy any Atsinanana, 2 avy any Sofia, 2 avy any Iorombe. Tsy mbola nomena kosa ny misy ny telo hafa. Misy 20 ny mitondra ny forme grave. Tafakatra 990 izany zao ny olona vo hatramin'izay nidirany valanaretina teto Madagasikara. Ny ampy 370 kosa ireo sitrana ka lasa 980 mbola misy 730 ireo manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly. Fa eo amin'izay vaovao ny fahasalamana sy ny fitsaboana ny aretina izay hatrany dia nanomboka tamin'ny androany dia nandray ireo marary ny Covid-19 ihany koa ny ivitoerana CTC-19 eny Mahamasina izay notokanana tamin'ny sabotsy lasa teo. Nisy ny fanadihadiana izay nataonay teny antoerana androany nijerena ny momba n'ity ivitoerana ity. Waratsika ny andindin'izay eo amin'ny rindrantsary ny tahiriny aina ranariny riny. Efa tsy latsaky ny zato sahady ny isan'ny olona noraisina teny Mahamasina androany raha vao nisokatra ny ivitoerana. Mizara ho sehatra roa ny eto amin'ity ivitoerana Mahamasina ity. Mampiavaka ny CTC-19 Mahamasina dia miaramila avokoa ireo mpitsabo mandray antanana ny marary tonga eny ary eo ambany fitantanany tafika ny ivitoerana. Izavy ary ireo karazana olona raisina eny amin'ny CTC-19 Mahamasina. Mampiavaka azy fotsiny zany dia mpitsabo miaramila no dokotera mpitsabo. Eo anivon'ny tafika no miandraikitra ny fitsaboana ato. Zay ihany angamba mampiavaka. Tsisy akanavaka ny miaramila ihany no tantana an'ilay fitsaboany toeram-pitsaboana fa ny olona rehetrarehetra dia afaka manantona. Misy fizana marary, fanaovana consultation dia fanomezana fanafody sahazan'ilay aretina ho an'ireo marary aiahina mitondra coronavirus fa matanjaka ka eritreretina hoe hihiboka any atrandro rehefa avy eo dia misy an'izay ihany ato dia misy ihany koa zany ny ireo marary izay manana soritra aretina indrindra ilay manomboka tablosevitra raha zakan'ny concentrateur d'oxygène izy dia raisiny eto. Ireo marary izay tonga eto manana soritra aretina dia hotsaboina na ireo marary izay sevitra ilay antsointsika hoe cas modéré, ny cas symptomatique ary ny cas misy fahaseporana fa mbola azo tsaboina amin'ny alalan'ny fampiasana ny laintsony concentrateur d'oxygène. Ireo marary ihany koa izay voan'ny coronavirus na misy fahasarotana na tsisy fahasarotana nefa tsy manana fahefana hijanona any an-trano no ny antony maro samihafa mba maniry ny hiboka amina toerana amina hôpital dia reny koa dia azo raisina ihany koa zany. Ankoatran'ny hôpitaly izay mahazaka marary 500 hita eto ny antsoina hoe plateforme nationale de gestion sanitaire de Covid-19 izay sehatra iray manara-maso sy mandrindra ny fandraisana an-tanana ireo marary mitsabo tena any an-trano na mila miditra hôpitaly. Ny CTC-19 dia hôpitaly hitsaboana Covid izay ihany. Somary avana kely amin'ilay hoe CMC
19 ny CMC 19 izay hitantsika ny villageois dia io ilay centre médical Covid 19 izay somary mivelatra kokoa ny asany satria any misy ny fitiliana, any misy fitsaboana ary any misy an'ilay recherche. Fa ny eto amin'ny CTC 19 Mahamasina dia fitsaboana hôpitaly tsotra. Misy ny plateforme plateforme nationale de gestion Covid-19, gestion sanitaire médicale Covid-19 izay plateforme eto amin'ity toerana ity ihany izay tena manampy betsaka anay amin'ny fitantanana marary na ato amin'ny hôpitaly na ny transfert de malade, ny famindrana marary any amin'ny hôpitaly hafa. Manodidina ny zato ny isan'ny mpitsabo eo anivon'ny tafika no miara-misalahy amin'ny ady amin'ny Covid manerana n'Antananarivo. Raha niparitaka tany amin'ny tambazotra tserasera kosa fa isy ny fitetezana tokantrano ataon'ny miaramila hanao fitiliana coronavirus namaly ny teo anivon'ny CTC 19 Mahamasina izay tantanin'ny tafika. Fa lafim-baovao hafa kosa indray saingy mandidina ny izay fisiany ivalana retina eto amintsika izay hatrany efa maro no mivoaka sempotra ireo sehatra tsy miankina eo amin'ny fitadiavana vola raha ny eto Antananarivo. Aiza ho aiza kosa ny mahakasika an'ireo olona izay misehatra eo amin'ny fanamboarana vatapaty sy ny manodidina an'izay. Miradora Benjamina sy Manora Andriamalala no nanao ny fanadihadiana manodidina an'iny. Eto amin'ity indray mitoraka ity dia ny fahorian'ny sasany no tena iveloman'ny hafa. Hatramin'izay nisy ny valana retina coronavirus izay dia azo lazaina fa tena mandeha ny tsenan'ny vatapaty ho an'ny iary mirahalahy isany. Eny taona izay izy 7 mirahalahy reto no nanao ny asa fivelomana mandrafitra vatapaty. Misy fotoana mody maina satria tsy misy ny manao komandy. Tato anatin'ny 4 bolana izao dia eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 10 isan'andro eo ny vatapaty amboarina eto Andriafanambojanahary. Amanetsiny ny vidina vatapaty iray arakaraka ny azo anamboarana azy. Rehefa fitorana ny zavatra rehetra maverina ohatry ny asa rehetrarehetra ihany izy ity. Zao manamboatra vatapaty ohatry zao alilo 750 azo alo faharoa apany izy dia any 700 600. Akinan'le any amin'ny hôpitaly tsy le olona tonga eto. Ora vinavinaina dia eo firy eo no tapavoakana indray misy hoe roa ray. Eo amin'ny vaovaon'ny politika mitohy ny ame anara-pahasalamana manerana ny Madagasikara ary miara-dalana amin'izay ny fampiarana ny fepetra rehetra araka ny nambarany praiminisitra lehibe ny gouvernemanta omaly. Malona izay dia naneho ny heviny avy amin'ny antoko tiako Madagasikara. Germaine Menjanary no mitatitra ny andindiny izay. Iarantsika malala fa fanjakana mijoro ara-dalàna. Ny fanjakana mijoro eto ny ainga avy tany amin'ny vinam-piarahamonina napetraky ny filoham-pirenena tany amin'ny latsana tamin'ny fifidianana izany hoe ny UM izay hita taratra tao anatin'izany ny politika ny fahasalamana. Aorianan'izay politika ny fahasalamana izay dia misy rafitra napetraky hitantanan'izany dia ny ministera ny fahasalamana. Fa vao ny ainga moa izy dia fa tia moa fa tsy hitantsony fa dia hoe mialany ireny doublon satria rafitra efa misy no doublenao amina rafitra vaovao. Ny malagasy rehetra mihitsy no sahirana avokoa amin'izao fotoana izao ary samy mila tohana avy amin'ny fotoanam-panjakana avokoa. Ny zavatra rakiny vahoaka ny tsotra. Ohatrinona ny vola natokana hiatrehana an'ity Covid-19 teto Madagasikara ary inaby ireo nandanina azy. Tokony hitovy ny vola izay nampidiritsika sy ny fandaniana mety ataotsika rehefa mazava amin'ny vahoaka malagasy zay. Inoko fa tsisy olona intsony andeha hitsangana ka angataka an'io mangarahary io lava amin'ny fitondrana.
Waranao ny any matonaly awarin'ny vaovao sy ny fandarana Global News mo ny fandarana dinika manontolo anaratsika ny ireny fanehoan-kevitra ireny fa eo amin'izay tontolo ny politika izay atrany ben'ny tanàna raiky anisan'ny lany tao anatin'ny distrika ny Andramasina no ny tafa tamin'ny mpanao gazetinay androany fotoatin'izany ny vaovao mahakasika ilay solombavambahoaka voafidy tao antoerana ny andindin'izay tatery ny Germaine Menjanary atrany. Andrasany maro ny fitondrana fanazavana momba ny fijoroana vavolombelona tamin'ny CVO izay nataon'ny solombavambahoaka ao amin'ny distrika n'Andramasina. Notakiany ben'ny tanàna iray avy ao amin'ity distrika ity ny tokony hitondrany fanazavana sy ny foto-kevitra hijoroany manoloana ny vahoaka izay nifidy sy nametraka fitokisana aminy. Fa nikasika anazy aloha hoe tao anatin'ny tsy fahasalamana za aloha mahaben'ny tanàna dia nahita ny tsy fahasalamana fa narary izy. Fa tao anatin'izay tsy fahasalamana zay misy ny dokotera zao ndralany mpitsabo e fa tsy le CVO ihany aloha nasitra anazy fa izy nanao traitement nitsirina 7 andro izy dia nipetaka sirôme izy betsaka zany reo karazam-panafody nampiasaina taminy fa le mikasika an'le hoe nivadika ny député an'Andramasina dia anjara no mamaritra an'iny hoe tena vadika marina izy sa tsy mivadika izy dia izy ny tokony mamaly an'izay. Ny vahoaka no nametraka fitokisana amin'ny olombofidy. Ny vahoaka arak'izany no tokony ho andrianina. Tsy hoe nyserena ako hilatsaka ho candidat ny team fa soako manokana le safidiko izy hoe hilatsaka ho ben'ny tanàna team ako. Dia ny vahoaka ny safidy hoe hifidy ny candidat ny team ako. Dia ao anatin'izay zany tokony mametraka ny olombofidy hoe tsy nyserena ianao nilatsaka tao fa safidinao le izy. Dia nametraka vahoaka fitokisana ianao dia tokony apetraka ao zany zay zavatra hoe fitokisam-bahoaka napetrany tamiko. Ka za ben'ny tanàna Ambomimiadana zany dia miteny ho an'ny olombofidy hoe raha tena mametraka zava-dehibe ny amin'izay safidim-bahoaka zay ianao dia tsy tokony hivadika. Fa sembandraona ny eo amin'ny fianakavian'ny team satria dia nodimandry omaly ifaly andriana fetra na fantatry ny maro amin'ny anarana hoe le roi lion andeha rahantsika ny mombamomba azy ao anatin'ity fanadihadiana fohy nataony nory fitiavana sy Andrakoto Malala ity. Nindao sy ny fahafatesana teo amin'ny fahasivy amby 20 taona ny hifaly Robinson andriana fetra na hifaly be na le roi lion izay solona anarany. Teraka tamin'ny 1 Mey 1770 izy maty ny alady 9 Jolay 2020 ary omaly ihany no nataony fandevenana. Teo amin'ny tontolon'ny raliny tena nahafantarany maro azy. Ity sehatra ity izay efa nandrombany ny fandresena maro sy natompondaka ny Madagasikara azy. Ny taona 2020 ohatra no efa nandrombany fandresena raisam-pirenena teo amin'ny taranja Kartine mpitantana ny SRK eny Imertsatuska izy. Filoha-hevitra ny Fédération du Sport Automobile de Madagascar na ny FSAM. Nandranto ny fianarana manokana momba ny resaka pilotage d'avion tany États-Unis mialohany nahazony ny fandresena maro. Avion niverina teto Madagasikara nitrandraka amin'ny talentany teo amin'ny sehatry ny fahanamorina fiara na rally tao anatin'ny 10 taona mahery ny taona 1770 hatramin'ny 2000. Tsara ihany koa ny mampafantatra fa efa nandriandraikitra goavana teto amin'ny firenena ifaly andriana fetra na le roi lion niditra teo amin'ny tontolon'ny politika nanampy sy nanoana ny mpiarabelona aminy. Efa kandida ben'ny tanàna Imertsiatuska tamin'ny anaran'ny team ifaly be. Efa ndrotsaka ho prélistra amin'ny candidatima tamin'ny fifidianana solombavambahoaka ihany koa farany teo. Isan'ireo olona fakany tanora ohatra i roi lion ary tsy menatra nijoro tamin'ny fanoana ny foto-kevitry marika ravalomanana tamin'ny resaka fampandrosoana. Isan'ny nitondra teny fampiononana sy nampahery ny fianakavian'ny ifaly andriana fetra ny filohan'ny Antokotiko Madagasikara marika ravalomanana. Ny Antokotima moa izay nahatsiaro very mpiarady sy namana. Ny Antokotima moa izay nahatsiaro very mpiarady sy namana ny laozan'ny faly. Izay eto amin'ny MBS ihany koa dia mirary fiononana sy fampaherizana feno ho an'ny fianakaviany. Fa hotoizantsika ihany eo amin'ny pejin'ny politika tsy nahazo valiny mahafapo tamin'ny fitondram-panjakana ny fiarahamonim-pirenena roy manoloana ny soso-kevitra izay nentina izy ireo ho ifehezana ity valanaretina COVID-19 ity. Mitatitra izay vaovao izay Ravirazafy Mahenina sy Tahiriny Ana Ranariny Rino. Mandrika ny fitantanana niady atao amin'ny COVID-19 eto amintsika miasa irera ny fanjakana tsy manaiky mandray soso-kevitra avy aty ivelany indrindra avy amin'ireo mpisehatra tena mahita faisina noho ny COVID-19 vokany tsy mety tafary ny Madagasikara ao anatin'ny ady atao. Teo hoe tsy hita tsara ny rafitra sy ny fomba fiasa tena mantanteraka n'ilay paikady fa ny zavatra tsy karotrao zany
amin'ireo faneho-kevitra sy fandraisana fanapa-kevitra dia mbola tsy mirindra tsara izay fomba fiasa sy fomba fandraisana fanapa-kevitra zay na io sehatra nasionaly amin'ny mihitsy na ihany koa ny firindrano ilay fanapa-kevitra amin'ny fanatanterahana miaraka amin'ireo sehatra regionaly sy ny tompona andraikitra eny fotony dia somary mahatonga n'ilay fanapa-kevitra zany indraindray tsy mahomby any amin'ny fanatanterahana azy raha miresaka tsika izao an'iren'le fizarana ny sakafo isan-karazany reny mety tsy tokony misy mitangorona fa rehefa tonga any amin'ny fanatanterahana le izy eny fotony na eny nivon'ny commune dia tsy voafehitsony zay dia amin'izany firindrana na avy aty amin'ny sehatra nasionaly mipaka eny amin'ny fokotany sy eny fotony zany na eo anivon'ireo mpiatsehatra tsirairay avy eo nisy ministera aty amin'ny sehatra nasionaly mbola misy tokony hatsaraina satria mbola tsy tena mirindra tsara. Atao anatin'ny fanambarana nataon'ireo firaisamon'ny-pirenena mivondrona ao anatin'ny roy tsy mahazo ny sehatra tokony ho sahaza azy ireo mpitsabo sy matianina ao anatin'ny tontolo ny fahasalamana. Isan'ny ngeda be moa zany ao anatin'ilay sosikevitra napetraka ny hoe aoka mba ny matianina amin'ilay ady amin'ilay valana aretina no mitarika an'ilay fametrahana an'ilay paikady sy ny programana asa rehetrarehetra fa ireo sehatra samihafa izay mety manodidina ary tena ilaina amin'ny fanatanterahana an'ilay ady dia tokony manampy an'izay paikady faritan'ireo matianina ny fiadina amin'ny valana aretin'izay tiana iresana amin'izay dia ireo eo anivon'ny ministera ny fahasalamana sy ny manapaiza manokana eo amin'io ministera ny fahasalamana io zay fa manana traikefa amin'izay fitondrana ady amin'ny valana aretina izay. Tsy manana ny toerana amin'ny ady atao ireo fikambanana sy ny hafa misy eto amintsika tsy misy raha teo ny rafitra hifanankalozan-kevitra ahafahana amin'ny fiaingana ny aretina. Fa vaovao eo amin'ny sehatry ny sosialy kosa efa tapabolana fahafolo izao no nisy ny fihibohana teto Madagasikara ary tao anatin'izay dia nisy hatrany ny lesoka tamin'ny paikady nampiary ny fitondram-panjakana ho fanatanterahana n'ireo fepetra anatin'ny fihibohana. Tsy mbola miova izany hatramin'izao raha ny hita teny amin'ny fokotany maro teny. Ny andindin'izay eo amin'ny sary ny tahiriny aina raha nariniriny. Efa bolana sy herinandro no nihiboka teto amin'ny faritra Analamanga noho ny valanaretina coronavirus. Tapabolana fanimpolina izao tsy mbola nitsahatra ny taraina nataon'ny vahoaka eny ambany tanàna mahakasika ny fahasahiranana noho ny fikatsony asa fitadiavana. Nandeha tsena mora, vatsinjo, tosika fameno. Izao indray malaza ny tsena sosialim-bahoaka. Samy paikady nambarany mpitondra fa hanampiana ny malagasy avokoa ireo. Raha ny zava-misy anefa, tsy ny rehetra no misitraka izany fanampiana izany. Tsy mazava amin'ny malagasy rehetra ihany koa, indrindra fanimpolina ambany tanàna, ny momba ireo karazana anarana iantson'ny mpitondra ny fanampiana omena ny vahoaka malagasy sahirana. Tosika fameno io zao iny telo mivelona zay mbola tsy nazona indray mandeha. Miasa anay manasalama. Ao zao misy anaran'olona iny telo mivelona ny ao mbola mahazo foana izy. Zay zao mbola tsy nazona indray mandeha. Ty lera etsy mbola tsy nahazo an'izany mihitsy ny tety. La fokotany zany le anarana zany misy ny olona velony telo na le telo alina mbola tsy mivoaka teto fokotanay hatramin'izao nefa misy anaran'olona zay ao akaiky fokotany velony telo ny any amin'ny fokotan'olona hafa manomboka alatsinainy talata larobia ka misy zoma mahazo tosika fameno ny anay io latsinainy fotsiny dia nefa le olona be dia be mbola tsy nahazo mihitsiny. Efa tapitra izay ny tapabolana voalohany nitsinjirana ilay antsoina hoe tsena sosialim-bahoaka. Raha ny hita any anatin'ny peta-drindrina momba io 3 alina ariary io, entana ilaina amin'ny fiainana andavanandro tahaka ny vary, menaka, savony sy ny sisa no omena ireo olona lazaina fa marefo eny anivon'ny fiarahamonina. Efa voafatra avokoa ireo rehetra ireo ary samy maka ny anjarany fotsiny ireo olona nahazo ny tapakila avy amin'ny fokotany. Maro ny nitaraina tamin'ireo entana ireo satria tahaka ny atao antery ihany izany fa tsy tena mamaly ny filana isan-tokantrano. Ohatra fotsiny izao, tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny alaina izay misitraka izany ny paty spaghetti na ronono, ny atody enina izay tsy voatery ho filana fototra ho azy ireo akory. Fa manoloana ny ady amin'ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara amin'izao dia tsy nitaza-potsiny avy amin'ny AFD fananoana ny Madagasikara ara-pitaovana. Noro fitiavana sy tokira marolahy. Nitoy 520 andro indray ny amena ra-pahasalamana eto Madagasikara.
no mafisina ny fanaraha-maso ara-pahasalamana eny anivo ny serana ampiaramanidina frantsay manomboka ny voalohany volana aogositra ho avy zao voalaza fa tsy maintsy manao fitiliana ny coronavirus avokoa ireo mpandeha ao anatin'ny firenena 40 anisan'izany Madagasikara, États-Unis, Afrika Atsimo, Kuwait, Qatar, Israely, Brésil, Peroa, Algérie. Olona 3 isan'andro no tsy maintsy atao fitiliana eny anivon'ireo seranam-piaramanidina frantsay toy izany koa ny eny amin'ny serana tsambo. Manana safidy kosa ny mpandeha avy eto Madagasikara raha toa ka negativa ny vali ny fitiliana mialohany iangana na rehefa tonga any Frantsa vao atao test. Tsy maintsy mihiboka 40 andro any amin'ny toerana izay tiany kosa ireo misy ny tranga pozitif ka tsy afaka ikisaka any Frantsa. Mbola voarara kosa ny fivezivezena miondrana any Mayotte, la métropole, vokatry ny fianaky ny tranga ao an-toerana. Ankoatra ireo, manana ny antony manokana. Efa misy kosa ny fanampiana ara-tsosialy manokana ho an'ireo teratany frantsay any ivelany, izay tratry ny krizy ara-pahasalamana sy ara-toekarena. Miantso ireo teratany frantsay to Madagasikara kosa ny tompona andraikitry ny ivitoeram-pitsaboana misana ny fahasalamana na ny centre médical de santé mba hijery ny resaka fahasalamana. Fa nampiato ny sidina La Réunion Madagasikara kosa ny préfecture La Réunion no ny antony manokana. Miankina amin'ny fanomezan-dalany manampahefana eto an-toerana kosa ny fampidiana ireo teratany frantsay any aminy amin'ny volana aogositra. Ny fepetra izay noraisiny la Frantsa manoloana ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara moa inona raha antsika teo iny fa izao kosa dia andeha raha antsika ny tatitry ny vaovao mandidina ny fanampiana izay nomeny AFD ho an'ny Institut Pasteur de Madagascar. Nanolotra fanampiana ho an'ny Institut Pasteur eto Madagasikara ny frantsay tamin'ny alalan'ny Agence Française de Développement na ny AFD. Ny 4 Jolay no tontosa ny fifanaovan-tsony nanomezana ny fanampiana arabola mitentina 4 miliara ariary. Nisy ny fanohanana ara-pitaovana ahafana manao ny diagnostic, ny fiofanana ary ny fikaroana momba ity valana retina ity. Anisan'izany ny milina misaro vaovao. Ho atsarana sy ho amafisina ihany koa ny ara-pitaovana ahafana miady amin'ny coronavirus. Tsy hijanona hatreto ny tohana avy amin'ny AFD fa itohany amin'ny faritra toy ny tao Tomasina izay ahitana laboratoire. Ankoatra izay, tsy mijanona fotsiny eo amin'ny resaka fanohanana ny ady amin'ny Covid ny tetikasa, fa manohana ihany koa ireo sehatra asa hafa eo anivon'ny Institut Pasteur. Anisan'izany fanaovam-baksiny miady amin'ny haromontana izay tena atahorana ihany koa amin'izao. Miantoka ny ivitoerana miady amin'ny haromontana ihany koa ny Institut Pasteur ary mandray amin'ny tanana memempona ireo voa ary manome vaksiny. Nilaza ny taleny Institut Pasteur eto Madagasikara fa zava-dehibe izao fanampinana izao ahafana manohy ny asa amin'ny resaka fahasalamam-bahoaka indrindra eo amin'ny resaka ady amin'ny coronavirus ary ny fandraisana ny tanana ireo olona voany haromontana. Fahalafim-baovao hafa kosa indray dia mbola mitohy hatramin'izao ny olana eo amin'ny orinasa sirama samy miziriziry amin'ny heviny na ny mpiasa na ny mpitantana. Miradora Benjamina no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny sariny Andra Kotomalala. Tsy emitra amin'ny fitakiny ireo mpiasa eo anivon'ny orinasa sirama raha tsy tonga amin'ny tanjony iriny dia ny fialany ny tale generalyn'ity orinasa ity. Tapaka ny fifampiresahana ho an'ireo mpiasa tsy misy vahaolana intsony. Mitodiky amin'ny Madame le Ministre de l'Industrie DG amin'ny sirama zay tiako volagny mba kaza mitandregny vandivandy ataony sasy mabirika vily ô mandeha l'usine misy production siramamy fa izy koa mba tia hita l'usine mandehana siramamby be ndraiky na makia misy l'usine mandeha tsara fa tsy karaha ataony l'usine Bricaville ndraiky Nosy-be atsemboko setroko zegny magnentana anareo za mba mandihana mizaha l'usine mandeha mamokotra tsara amindreo orinasa roe zegny. Izay mpiasan'ny sirama Bricaville dia mbola manohy hatrany ny fitokonana ho fialany Andriamatoa DG sirama. Ny fanaovana ny assainissement dia tsy midika ho famoanana ny tombotsoan'ny mpiasa zay efa nisitrany hatramin'izay. Izay mpiasa dia tsy nandray anjara tamin'ny fikitihana ny convention collective karasinay ho toy ny kolikoly ny filazana fa naantona ny convention collective ny mpiasa andeha isotro ronono zay tokony isitraka ny fisotroany ronono feno avy amin'ny CNAPS
ary isitraka ihany koa ny tombotsoa zay efa nomeny orinasa re mpandeha retraité hatramin'izay toy ny prime de départ 3 mois de salaire ny arere remboursement frais médicaux dia mbola maro no tsy azo. Mazava nefa nitanjona ho an'ny tale generaly fa melomoa masony orinasa no imasona ady amin'ny kolikoly ny fanohitra fa nitsina ny fitantanana tsy nety ka nahatonga ity orinasana malagasy mamelona malagasy tsy niodina antonany maro no laharam-pamehana politika zay maro ireo tsy mahazaka. Ny orinasa sirama dia orinasa fa tsy niodina efa ho 5 taona na 13 taona zay nefa ny any karaha man'ireo mpiasa ireo nandritran'izay dia ny voaloha ara-dalàna ny zavatra nataoko hoe ezaka be le nataoko nataonay zany aleo zay ngamba fa hoe tsy hoe niteniteny dia zany hoe fandoavana cotisation sociale ny mpiasa nandritra ny 20 taona zany fijerevana zany amin'izao fotoana zao zay satria fitantanana moa tsy hoe vita tonga dia androany mijery indray andreo le droit ny olona maty vady raha petraka hoe problème social tsy dia hitako loatra problème social satria voaloha koa natramin'ny hoe famerenana na remboursement de frais de médicaux zany voaloha zany ary ny vao natao farany teo zany zao efa mois de juin tsika zao mois de juillet fa amiko tsy grevy io fa ataoko hoe fanakianana botolo mba nytanonga ireo olona ireo fa reo nge vao manomboka ireo dia tsy niresaka tamiko hoe milaza zary gaga any amin'ny olona misy miteny misy grevy ohatrao nge any amin'ny Facebook any ireo mandeha mba fa nisy tonga tao amin'ny brog ve ireo dia niteny hoe zao le problème zany efa tonga niraisiko ireo olona ireo tamin'izay vao tonga dia nametraka ny zao no zavatra ho ataontsika tamin'izay fotoana zay any afa niresaka tamin'ireo olona ireo ny eto aloha dia azo lazaina fa ialako tsiny aminareo mpiasan'ny siramamy spesiana fa mba mahaiza malala fomba fa tsy isy olona heritreritra mihitsy hoe voatonga eo dia hoe andeha amono andreto orinasa fa tsy mandeha vonoka ahoana ny ampandehan'io ary no eritreretina. Eo amin'ny vaovaony sosialy dia nandeha teny amin'ny faritra Ambohinambo talata maty teny ny mpanao gazetinay androany nijery ny fanamboarana biriky izay fotoanany amin'izao sady nanao fanadihadiana ihany koa ny mety ho ateraky ny setroka eo amin'ny tontolo ny fahasalamana indrindra fa amin'izao vanim-potoana ny valanaretina coronavirus izao. Ravo Razafy Mahenina tahiriny ranariny rina tokira marolahy. Mandovola amin'ny komina avokoa ny mpanao biriky rehetra eto an-drenivohitra tsy tafiditra ao anatin'ireo fifanarahana tao anefa ny fikajiana ny tontolo iainana sy izay mety ho fahasalamana manodidina ankoatrana ny sosona zao izy miamanify noho ny setroka nefa miteraka tsy fahasalamana ho an'ny vatan'olombelona ihany izany. Zay aloha efa zatra an'le izy fa tsy dia maheno firy fa le ambanimbany toerana zany no tena maheno azy dia mitandrana fotsiny mitandrina mihiboka dia kasivoa sy ohatra zany. Fa zay efa zatan'le izy dia tsy manino fa misy fofony ihany aloha le biriky. Ohatra zao aloha zao ohatra ny efa fiainana foana dia ohatra zao foana zany izy ataony dia ohatra treta aloha ohatra tsy dia misy atahonana aloha moa koa miankina ny tsirairay avy mifitandreva ny tsirairay avy zany. Tsy dia misy loatra ny fepetra ho an'ireo olona mipetraka manodinina ny toerana fanaovana biriky fa dia ny fitandremany tena ny zava-dehibe. Fahalafim-baovao hafa kosa no tanterahana androany tao amin'ny pont Alexandre 3 ny fanaovam-beloma faran'ny vata mangatsiaka ny Tojoasina Razafintsalama izay teratany malagasy anisany miaramila tao amin'ny tafika frantsay. Nomena Andriamana Misata no mitatitra n'izay vaovao izay eo amin'ny rindran-tsary ny tahiriny ana ranariny riny. Nizotra am-pilaminana ny lanonana fanaovam-beloma farany any Tojoasina Razafintsalama teratany malagasy izay namoniny ainy ny alakamisy lasa teo amin'ny pont Alexandre 3 no nitanterahiny izany androany. Nanemitra ny arabe n'ity tetezana ity avokoa ireo miaramila ao amin'ny armée de terre. Hita teny an-toerana ihany koa ireo sivily nanao veloma farany ity mahery fo ity. Afaka narahina tamin'ny page Facebook moa ity lanonana ity ary tao ihany koa ny rehetra no afaka nanome fankairezana ny fianakaviany. 20 taona ny tenany
miaramila tafika frantsay tao amin'ilay antsoina hoe premier régiment de hussard parachutiste na RHP no nisy azy. Nalefa tany Malizy ny 14 ny volana Jolay lasa teo nasaina nanatanteraka iraka. Ny alakamisy 13 Jolay lasa teo anefa dia nifanitsy tamin'ny fiara feno bomba ny blindé nitondra azy ka izao nitaky any fahafatesana izao. Fa ankoatran'i Madagasikara dia anisany misedra olana ihany koa ny vahoaka rehetra ao Ghana ao manoloana ny fisian'ny valanaretina Covid-19 any antoerana. Manoloana izay dia nisy ny fepetra izay noraisiny gouvernemanta ao Ghana. Rina Fanirso no mitatitra ny andindin'izay eo amin'ny rindrantsary ny Andry Rakotomalala. Nisitraka jiro mamempona ny ponina Ghana mandrapatapitry ny taona. Ny ministry ny fitantanam-bola Kenoforia Tano nilaza izany. Fanampin'izay, mbola isitraka raha mamempona ihany koa ny ponina izay manjify izany mandritry ny 3 volana ho avy. Izany rehetra izany moa dia tafiditra anatin'ny tetikasan'ny cadre du programme gouvernemental de lutte contre le coronavirus et de revitalisation des entreprises na ny KERS tao an-toerana. Ary efa tafiditra anatin'ny teti-bolan'ny ministry ny vola ihany koa. Tsy izay ihany fa mba ho fitsinjovana ny sarababem-bahoaka hatrany tafiditra anatin'ny tetikasan'ny KERS ihany koa ny fampidinana ny hetra izay mety hatratra 5 ka hatramin'ny 500 izany mandritry ny bolana ho avy. Fa eo amin'izay sehatra iraisam-pirenena izay hatrany dia mbola mitohy ny fianahan'ny aretina Covid-19 manerana ny firenena maro eto amin'izao tontolo izao. Tanterina aminao ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity ny zava-misy any Korea Avaratra manodidina an'izay. Rina Fanirso hatrany no mitatitra izay vaovao izay eo amin'ny rindrantsary ny Andry Rakotomalala. Nahitana tranga voalohany ayaina o coronavirus ihany koa amin'izao any Korea Avaratra. Teratany Koreana Tavaratra iray avy any Korea Atsimo tonga ao an-toerana ny 20 Jolay teo no voalaza fa ayaina o mitondra ity tsimokaretina ity. Araka nambarany avy amin'ny ivitoerana ofisialy KCNA ny alahady 9 Jolay. Raha ny fantatra hatrany dia olona nitsopinena ny tany Korea Atsimo tao anatin'ny 3 taona ilay ayaina. Tsy misy ihany koa ny fampahafantarana mazava mikasika ireo olona iampitany sisy tany anka mahazovana ny mpitsopinenana. Manoloana izay indrindra niditra ao amin'ny fiboana tanteraka ny tanàna ny Kaesong. Taorian'ny fivoriana no tarian'ny filoha Kim Jong-un ny farany herinandro teo nandraisana fepetra entitra. Manany amin'ny fiatrena ny valanaretina ny fanjakana ao an-toerana raha toa ka tena voamarina o coronavirus ity tranga ity. Vokatry ny tsy fahatombanana eo amin'ny resaka rafim-pitsaboana indrindra ny tsy fahampiany fitaovana hiatrehana izany. Efa natoka-monina ilay teratany Koreana Tavaratra ayaina ao mitondra ny tsimokaretina. Nandraisana fepetra ihany koa ireo olona ny fampikasika taminy. Ho an'ny Korea Atsimo kosa tsy mitsahamtongo ny tranga coronavirus tao anatin'ny 4 bolana. Amin'ireo tranga 13 vaovao ny 40 amin'ireo dia avy any ivelany. Fa hatramin'izay ny antobony valanaretina tany Chine ny farany taona 2012 olona mandida ny 404 no efa namoinainy maneran-tany. Raha 404 ny tranga vaovao voangona raha ny tatitra ny voaka farany. Inany koa no nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Aza donoina ny fandaharana dinika izay hoarahanao rehefa afaka minitra vitsy. Mametraka ny veloma mandrapitafa ao amintsika jiaby indray ny tenako. Samby tsara tompo klasy tompo vavy.